Ny fiadanan'ny tompo Jesosy ny salama sy ny shalom no tononoko amintsika rehetra. Mahita an'iny sary iny iny vidéo iny de manamafy androany zany fa tena ilaina ny fandoavana ampahafolo-karena, ny dima, ny rakitra, ny risabola rehetra zany izay tokony ho aloha am'ireo karazana bisopy, ireo profeta, ireo évangélistra, ireo mpaminany, mpisorona sy ny sisa be da be mitantana ny église de prospérité. Tena manamafy androany hoe aloavy ny ampahafolo-karena. Tena ilaina ary tena mafisiko androany hoe apio ry zareo toany ny asan'Andriamanitra. Aza vela hirobo-drano i pastora, aza vela ho maimby fotaka i bisopy, aza vela anara-pofina i monsieur Cohen, i monsieur mpisorona, i profeta, i mpaminany, i ramatoa évangélistra, sanatrizany kosa ve izy hoe hiditra ao am-piangonana, anapoka fahasoavana, ametra tanana, anasitrana marary sy ohatran'izany, anapoka dola be ho amina tokantrano sy ankohonana anankiray anapaka ozina. De pastora Cohen, mpisorona, évangélistra, mpaminany, maimby fotaka be, manara-pofina be, zany ve no ny asan'Andriamanitra? Tena tsy d'accord kosa tsy d'accord tena tsy d'accord ary mino fa mitovy fisainana amiko nareo hoe tena mila toanana ny asan'Andriamanitra. Matteo 14 zao Jesosy Kristy nandeha teny ambonin'ny rano. Fa isika zao efa ao anatin'ny mondialisation mivoatra be mihitsy, miretraretra mivoatra be. Ny mpisorona, ny bisopy, ny Cohen, ny ireo mpitantana fiangonana rehetra ireo Jesosy Kristy nandeha teny ambony rano, fa izy ireo kosa sady tsy mila mandeha ny ambony rano, izy ireo ny tsy mila mirobo-drano. Zay no hevitra avy aty amiko, hevitra ny ka ianao tsy manino ianao na mirobo-drano na maimby fotaka miditra ao am-piangonana, na miosopotaka, na manara-pofina, na tsy haiko, fa ry zareo aza vela ho izany zareo, toany ny asan'Andriamanitra ry zareo toany ny asan'Andriamanitra. Avelao ry zareo hoe hividy V8 de rehefa voavidy ny V8 apio foana ny ampahafolo-karena de mahazo jet privé indray ry zareo mahazo villa, mahazo ny rehetrarehetra, am'izay mandroso tsara ny asan'Andriamanitra. Zay no hevitra hitako ary narisy lahatra hoe mba zaraiko aminao à partir n'iny sary sy vidéo nalaina teny hoe iny ny amin'ny velon-drano sy ny dobo-rano izay isatra tsy ahafahan'ny asan'Andriamanitra mandroso. Zay ry zareo veriko ihany toan'ny mpanompon'Andriamanitra, toan'ny asan'Andriamanitra. Aza mijalina mihitsy mandoa ampahafolo-karena, ny vokatra, ny jobily, ny tsy fantatro tsy haiko zay resaka ala-bola rehetra ahafahanao manampy ho amin'ny asan'Andriamanitra de apio foana no mamoana fa filazantsara tsy maintsy mandroso. Tainy tompo daholo mirary soa, hevitra ihany zay hoe mirary soa zareo tain'Andriamanitra daholo, tain'i Kristy Jesosy. Shalom.